Entony fampiarana voalohany afa hita tsy mahabeombitsika rehefa avy eo. Ya, ny zavatra tsara moa zany misotranao monsieur le ministre, tsy moa zany zava-dehibe dia ny hoe 624 mètres carrés dia mahavelona tokantrano anankiray sy zaza efatra. Zava-dehibe mihitsy ao anatin'io zany efa misy teknika hoe inona no tokony volena amin'ny fotoana inona dia afaka mahavelona fianakaviana iray manontolo. Fa ny antsika zany nataontsika ny hoe tsy 624 mètres carrés fotsiny nomena an'ilay tokantrano fa farafahakeliny 1000 mètres carrés, fa mety any amin'ny 2000 mètres carrés mba ahafahan'izy ireo ihany koa zany mba manana économie ao anatin'izay fiainan'izay. Zay le hoe anova fiainana tsy inona ny zavatra ataontsika. Fa faharoa misy ONG ihany koa français efa hoavy aty zareo afaka fotoana fohy zay sehatra manokana mikasiky ny rano satria forage any amin'ny 1000 mètres 2000 mètres any atao dia manao château d'eau goavana be dia oa amin'io zany dia oa aleoteny amin'ny resaka rano ny amin'ny toerana rehetra zay anaovantsika n'ilay tetikasa. Zava-dehibe zany satria mponina tsy mitsahatra mitombo ary tsisy rano tsy afaka mivelona dia isy efa vita zany ny calcul hoe firy ny rano ilaina amin'ny toerana anankiray dia igny zany anaovana forage sy château d'eau ngeza be hitsinjaraina ny rano amin'ilay isaky ny tokantrano. Fa faharoa dia ametraka ihany koa tsika ny système goutte à goutte zay ny toerana anankiray tsy mandany mihoatra ny 20 litatra dia velona daholo mivokatra ao anatin'ilay izy mba tsy sovery zany le rano hoe manodradrodraka ohatran'izao fotsiny. Zany ny fampandrosoana ho apetratsika eto amin'ity firenena ary mentsy mahatoky ary manantena fa tsy maintsy ahomby ny tetikasa zay ho ataontsika, tsy maintsy ahomby miady ny fahantrana zay ataontsika eto amin'ny firenena. Akoatra ny fambolena dia misy toeram-piompiana koa eto Andriamatofoloha ary aoriana sivana zany ireo fianakaviana izay hipetraka eto dia azo zanaka koa zany hoe fiompiana aingam-piodina dia zany akoho zany ao anatin'ny 570 any dia efa azo avao dia azo zanakisoa ihany koa zareo. Zava-dehibe mihitsy zany zany teneniko hoe miarina amin'ny fianakaviana fa dia makasitraka atsika rehetrarehetra fa ho any amin'ny miarina koa zany tsika izao dia any nijeran'ilay tanàna lehibe ao ianao ao nareo monsieur madame le député nisy fangatahana nataonareo teo mazava ho azy fa iny toerana iny miala eo amin'ny tanàna vaovao makany amin'ilay toerana tsy mahabeomby taloha miarina tsy maintsy amboarina tanteraka iny lalana iny, tsy maintsy ho vita tanteraka iny. Zay ny zavatra ho ataontsika ary ny olona zay ao anatin'io iaina ao anatin'io tanàna io zany mazava ho azy fa hiasa ihany koa amin'ny ao amin'ny tanàna vaovao satria ampofantsika izy ireo ho maçon, ampofantsika izy ireo ho manœuvre, ampofantsika izy ireo amin'ny fanaovana asa maro samihafa amin'ny fandrafetana dia nitsika an'izay miteraka asa ny zavatra ho ataontsika famoronana asa miteraka asa kapoly vaoka malagasy tena mbola any amin'ny 50 centimes tsy $1 fa mbola lasaka fefaka ny atsasaky ny $1 0,50 centimes vola miditra ho an'ny tokantrano iray. Tsy mety ary tena zay no hovaitsika rehefa vitatsika reo tetikasa rehetrarehetra reo hiakatra ny fahavokenan'ireo avoaka malagasy mba ho tratratsika zany rehefa mampiakatra an'izy ireo mba farafakely any amin'ny 8 000 ariary na 10 000 ariary any ny farafakely miditra isaky ny vatan'olombelona iray. Zay ny zavatra ho ataontsika avitatsika zany ny lalaoana makasitraka atsika rehetrarehetra makately
Ireto zany ny masomboly Andriamatofoloha zay nomena an'ireo fianakaviana marefo zay sitraka ny tetikasa. Efa misy ihany zany mivokatra hita io zany dia arak'ilay voalazako teo efa vonona ihany koa zany ny teknisianina avy ao ministera fambolena hanao ny encadrement technique ary ho ampitomboana araka ny voalazanao mba hiparitaka any amin'ny faritra zay mbola anaovantsika ny tetikasa ity. Ya misotranao misotro misy mahafinaritra mihitsy moa zany satria zavatra mitanjona apetraka sy ho tratra zany dia efa misy ny masomboly ny tsaramaso fa hatramin'ny petsay ny laisoa ino ty zao ranorebaka hitanao zay le hoe mahavelona ao anatin'ny fotoana fohy zany vao apetraka ao fa mila jarevana hoe amin'ny fotoana inona ny ambolena anazy ray volana farafahakeliny dia afaka misakafo le olona. Zany hoe tsy mitady atsy na atsy tsony zany fa zay zavatra volenao ihany no hoan'ny fianakaviana anankiray dia toa dia mahazo laoka zay dia mbola afaka mivarotra ihany koa satria ny katsaka ny tsaramaso ny zezika mifanaraka an'izany dia efa ao daholo. Zay ny zavatra ohatontsika. Manana fikambanam-behivavy betsaka manohana anao ianao eto amin'ny faritra ary raha eto amin'ny distrika Anarivomamy fotsiny tena mety latsaka kely ny amanana manohana anao zavatra angatahana izy ireo dia zavatra ohatrao ary vonon'ireo ambolo ioby efa mezaka zay fa tena zay mba faniriko hoe ny resaka fambolena sy ompiana dia ny zezika zay no angatahana safahatsika tena akasitrahana zany monsieur le président ary vonina azy reto vahoaka Anarivomamy sisykasy eto ka dia isaotranao be dia be nijery sahady izay ary takatra ao ny zavatra ilain'ny vahoaka. Ny zavatra anampiana azy lay fiofanana amin'ilay hoe mpivonja ity dia atao amin'ny fianakaviana voafatina fa zaoko tsy hoe dia olona manana tany sy oety ihany koa ny sitraka an'io fa na olona efa mpamboly ary izy manana ny taniny dia hofanina ihany koa dia omena n'ilay masomboly sy le zezika ihany koa zany ao anatin'izay zay le izy tsara fantatrareo zany hoe ny zavatra izahantsika zany tena hoe hiparitaka tena hoe azo tombotsoa daholo ny olona rehetrarehetra mba ahafahany manatsara ny fiainany zany. Zay hoe na mijerana rehetra fotsiny rehefa mamboly petsay dia mba omena reo président rehefa vokatra le hoe tia petsay anay sady za tena tsy hianana dia zay omena daholo zany nareo mena fiofanana ny fikambanam-behivavy ao anatin'izay aiza ny fikambanam-behivavy ireo fitondrona ny tatsaha dia ovriny Andriamatominisitra zay ny tenentsika hoe tena any zany ny arenantsika ny vahoaka sy ny tany dia ataontsika zany fahasoavana avy any amin'Andriamanitra reo ny olombelona sy ny tany dia eo zany inona zany ny zavatra ho ataontsika ny fanomezana masomboly sy zezika ho an'ny olona rehetrarehetra mba hampitombo mivokatra zay ho azony izy roa dia mandroso azy tsika makasitraka makatelina atsika rehetra. Mura